Eo amin'ny resaka torohevitra ho an'izany, inona ny torohevitra omeny sanda raha hoe ho an'ireo olona zany te hiditra amina sehatra matianina aloha voalohany faharoa koa te hiditra amina sehatra jazz inona ny kotrana tokony atao inona tokony hianatra ve ahoana ny fahitanao torohevitra ho an'zareo zany? Raha ny fahitako azy izay nofinofiko ihany koa fa nisy ny tanteraka, misy moa tsy tanteraka. Ny tokony ho izy faniriako na ho an'ny zanako na ho an'ireo zandriko tia an'ity mozika ity manao ny gitara. Ny hitako tena tsara ankoatran'ilay autodidacte dia mianatra ny mozika klasika, ahafahanao mamaky ny mozika. Mahatsara ilay autodidacte ny sofinao efa matanjaka be dia efa mandray an'ilay mozika dia mahay mamaky ianao ahafahanao miserasera amin'ireo mpitendry matianina dia manao exercice. Ny exercice hitako tsara indrindra aloha hatreto raha ny hevitro dia tsisy afa-tsy ny mampandihy satria ao ianao mahafantatra gadon-kira be dia be miaina an'izany tsehatra isan-kerinandro miaina an'izany hoe miara-mitendry amin'ny olon-kafa dia miaina an'izany hoe mifanerasera amina mpitendry matianina hafa be dia be azahoanao hevitra. Dia vita izay raha ny eritreritro dia miditra manao tarika maromaro isan-karazany dia mitady ny lalana mety aminao sy ny lokonao manokana dia manao ny resaka famoronana. Raha misy ny moyen na misy ny mpanohana dia ny tena tsara rehefa tonga ao amin'ilay hoe manaraka artista tafiditra amin'ilay sehatry ny matianina dia sady ho an'ny taratasinao ho an'ny sehatra international manao conservatoire kely no ho an'ny fangalanao fahalalana fanampiny ahafahanao mampivoatra ny mozika tianao atao. Misaotra betsaka tena mankasitraka amin'ilay torohevitra. Ohatrinay moa zany dia tsy afaka mampandihy fa dia eto aho no mampandihy anareo ka izay koa ny anaovako an'ity mba hahatonga anay hikaroka ho anareo fa izay zany torohevitra manaova gropy manaova tarika dia mieza miara-mitendry fa tsy mitendry rery.